radio 400 MHz. Fresh out the grill, it's another Holy Hip Hop World Premiere. Tolotra ho anareo anio fitsipipiainana ireo anomenan-tantara Zolofo, Hery, Liodze, Bola, Saondra ary Aina. Ono ary Patricia? Ahoana ry dada? Mipetrana vetivety aloha. Ity resaka ty moa efa intelo zay resaka azy taminao ohatrany hodinao fanina foana dia ohatrany tsirarainao le fanontaniako sy hevitra apetrako aminao dia androany kosa mila valiny mahafapo sady izay marina mihitsy tenenina. Resaka inona zany ry dada? Za manko tsy mivazivazy amin'ity fa resaka fiainana ity fa tsy kilalao. Fa inona ho azy zany? Asa tadidinao ve le resako taminao tamin'ny Fakomaly? Hay ve, le hoe ho an'ny Thaïlande araka mama ve? Eno a? Sy za mo kamo. Patricia, ny fiainana nge tsy vitan'ny fahakamony. Ianao oloko makanina. Ska tsy te ho an'ny fotsiny ako. Maninona raha mitady olona hafa? Zay le fitadiavana olona hafa zay fa zay foana ianao ny excuse raha vao miresaka anao an'izany a. Mpiara-miasa be dia be ireo reo. Tsy mety zany hoa hafa mihitsy no hoe ianao atao trano no andeha tsisy olona atokisana ange reny e. Ka zao koa nery dada za mbola miandry valina stage. Jerenako zany mono le izy mivaly dia ahoana? Ekeko ange fa le stage andrasanao io ange tsy tena important e. Important be io. Fiandrasana fotsiny zavatra tena ataonao fa na zara tsy mankasitraka anao fa didoanao ny anaovanao an'izany stage zany. Mba fantatra dada ve fa tsy ara-dalàna anie ny diplômako raha vao tsy misy stage e. Mampaiky volana ianao ty. Raha tsy navita fianarana ianao dia marina zany. Fa ny tiako tenena dia izao a. Tsisy zavatra mahory anao atao trano na ny avenir anao rehefa assuré. Inona moa no problème anao tsy eranao miasa amin'ireninao inona? Ka tsy tiako fotsiny hoa. Fa maninona? Ka efa misy zavatra eritreretiko. Dia ajanony ihany zany ireo fa zay mahasoa atao. Zavatra mbola miankina je ne sais pas zany mbola tsy hainao na ahoana ny valiny ihany na ahoana nito efa zavatra hita ho tonga dia hoe mahasoa antsika rehetrarehetra. Eno ny dada aloha e. Ka raha zavatra tsy tiako ary ve no anerenareo ataoko dia eto ve zany manjary lasa tsy mandeha amin'izay laoniny. Ny zavatra efa nahasoa antsika io ry Patricia dia mila lofosana foana. Tsy azo antsika kinina amin'ny olona zany. Azonao zany? Raha ny olona hafa zao no eo amin'izao toeranao zao dia tena nantakariny mihitsy ny lanitra fa tsy takana. Fa tsisy ohatran'izany hoe andeha ho any an-dafy zany any Thaïlande fa tsy hoe atsy Maurice koa na ho any La Réunion sanatria. Si ny olona hafa zany. Fa tsy azoko mihitsy nareo mahalala finosany ity ka. Dia hoe kamo zany ve ny valiny? Ka tsy ho any ako. Dia mandra-pahoviana zany andavanao. Fa za tsy anaiko mora an'izany fotsiny ka. Nga vitan'izany ny fiainana. Ka hoe rehefa hoe tsy ho any dia tsy ho any e. Dia izao no teniko a. Mila valiny aho anatin'ny 24 heures. Ary valiny mahafapo sy ilaiko ny any no andrasako aminao. Fa rehefa izay ny tsy ekenao a dia ahita lehilahy ianao. Fa nga za adala fotsiny andeha hikarakara sy andeha hanombotra ny fiainanao nefa rehefa tonga amin'ny avy ianao dia izany indray tsy pahana ohatr'izao. Avelao aho moa mba andeha misafidiko ry dada fa aza terena fotsiny ohatr'izany a. Tsy izay tianao ataonao ataonao ato fa izay ray aman-dray mahafantatra izay mahasoa anao. Dia aza be famaliana intsony. Ny anareo koa izay sitraponareo foana ve zany no tsy maintsy atao e. Mareny ianao a. Dia mitena zay. Masostro. Ary ndana mandeha any aloha. Matezitra fotsiny aho eo.
Francis nisy lanontany ange le tôbilao tamin'ny maraina tamin'ny ianao le tsy teo iny. Fiarantsika? Le tsy miasa. Ay ve le 4x4 anankiray eo? Hoe sao dia alefa ho fatao mipetra-potsiny io. Ngamo eo etam-barotra. Iza zany olo zany? Tsy haiko fa olona sendra nandalo teo fotsiny dia nahatazana dia niditra izy. Raha salamiko aloha rivety tsy mbola mieritreritra ny andefana io moa amidy atao inona moa? Mahakaka koa le olona. Ka za efa niteniteny ihany aloha hoe mety ho alefa ho ako. Ianao koa zany dia manaonao foana? Manaonao foana hoana? Iza niteny taminao fa amidy io? Ka izy ty meloha fotsiny eo am-pitoerana eo tsy aleonao vadika vola. Aiza ny ahafantaranao fa tsy ange vao manafatra piesy dia mbola en cours le izy dia tsy maintsy ho avy eo ihany. Fa ela nandrenesako an'izany fa mandraky ny androany tsy hitako akoriny. Sady ianao ihany anie no miteny hoe piesy sarotra hitana be le piesiny io Eny akeko zany. Akeko mihitsy zany rehefa lasa ny dolo ny vola nanafarana an'le izy ko ahoana no amidy ahoana koa. Ka raha sahan'le olona ambonimbony ary dia ahoana milaza mbola hiverina eo izy fa tena intéressé be mihitsy. 40 millions nge mividy le pièce dia fa lasany hoa dia ahoana nanaovana an'izany moa tsy izay koa ny olana fa tsy fo io ka. Aloha ny hijalinao fotsiny aloha. Dia miaika anao mihitsy. Na izany varim-panana an'izany ary manahirana be hoe ngatsika tapaka sa mahina sanatria mivavana hoe amidy. Dia inona zany no tenena raha miverina eo le rangaha iny? Efa tsy mazava aminao ve zany rivety tsy amidy hoa io. Dia amidy koa dia ohatrinona koa ny sahany an'io. Hoe raha misy 75 tsy alefany. Tena tsy haiko maro nareo vehivavy tony ka. 400 millions nge ny vidin'io na hitanao tsara na mohanana io tany am-pory. Tamin'izy nandefa zao ny izy maty. Dia hitovy koa ve ny tôbilina mandeha sy maty. Tsy aleonao mandray an'izay 75 izay mahazo inona sy inona izay rehefa maka entana. Nao 200 millions ireo tsy alefako. So dia hoe tsy eto ka manaonao foana mivarobarotra an'io eo tsy hoe misoratra aminao dia anaovanao izay tianao anaovana azy. Afatro izay. Raha anao an'izany ave efa lafiko tamin'ny maraina io izay ny andrasako anao. Dia milaza manko izay dia mampitandrina koa. Sy avelao ary oloha eo moa izany ny ianao rehefa izay ny fanapahan-kevitra ao alao ary zany ho any aloha fa lasa resaka tôbilina tsisy dikan'izany no mandany fotoana antsika eto fa izao ny tena antony ndadiavako anao dia ity makasika an'ilay tranombarotra ahoana. Ahoana? Efa milamina daholo ve ny taratasy nalenao tany amin'ny biraoty isan-karazany tany Iny tsisy olana fa le fanamboarana sisa ho aly nyteneniko anao hoe le dalaziny alao soloina carreau. Ka mazava ho azy nge fa carreau le izy fa iza no tena aminao hoe dalazo no atao Ngamo? Fa iza no responsable karakaran'izay entreprise sa olona tsotra ihany? Entreprise ny ao ka. Dia ovinany dia ilay ny tapitra. Raha ny tokony ho izy loha amin'ity herinandro ity. Za koa mantsy tsy dia afaka mivezivezy ihany loatra fa ny fahitanao azy mahavoa ihany tralahy. Izy loha tena mety raha ny fahitako ny zavatra vitany tao tena ao tsara mihitsy. Na reny vola mivoaka reny koa ve moa moramorako zavatra firy lefa tena million maro any vao netra tralahy. Io ngamba magasin mety ho tsara indrindra ny antsika. Ka ino ny plan efa lasany any iny dia ohatran'iny mihitsy tsy maintsy voaka an'io mantsy rehefa avy eo. Dia amin'ilay resaka entana koa aloha ahoana inona ny entana ho ampidirinao? Ka ny stôksika ka. Reo ve dia ho ampy atsofoko amin'io trano be io? Ay tokoa moa. Ka ianao nge tsy maintsy efa andeha ato Ka le fandaminana ne tsy dia mazava amiko mihitsy aloha hatreto fa ohatrany hoe tsy haiko mihitsy le andaminanao an'ilay resaka ka. Tena marina ka itsika mivady nge fa ohatran'ny korotandrotana be dia tsy haiko tsony hoe roviana mandeha roviana mijanona. Ka eo mihitsy ny mahasadaika azy satria Patricia tsy mety handeha araka aminao. Fa ahoana hony? Ka tsy kamony izy dia iza zany no olona ampiarana aminao makany za fantatrao fa tsy afaka mialera. Dia ahoana ny andaminana an'izany dia dinio koa fa le anokafana le tranombarotra ho tazominy nefa ohatran'ny fahitako ankialana iny ohatrany tsy mieritreritra izay hipetraka amin'ny zavatra nametrana azy akory dia ahoana zany? Fa mitetika ny anao inona zany izy? Izay mihitsy ny zavatra mahatonga kizitinzitina ohatran'io koa nge. Fa nga izy ao? Tsy ao izy fa lasa mivoaka any tsy haiko hoe nakaiza na nakaiza efa adiny roa zay. Dia anao inona zany kiala kely iny amin'ity efa fahalehibiazany ity? Dia izao stazy zao ny azy no ambety teniny amiko dia anao inona koa efa vita ilay stazy nefany. Tena misy zavatra tsy mazava ka.
Ka everiko hoe miresaka amin'izany nge nareo mianaka hoe inona no mahatonga azy. Izy aloha tsy miteny amiko hoe kamo sao dia misy zavatra hafa fonosin'izay. Tsy nresaka inina tamiko izy fa dia renresaka tsika isan'andro ireny hoe dia vao tazomina izany magasin vaovao. Tena Mbola rana tsy poziko niteny izany tamiko tsy nividy an'io trano mihitsy ary tsy nanavao an'io trano io mihitsy. Tena niteneniko aminao izany dia vety. Ka tsy maintsy forcena izy ko ny trano efa azo nga zany misy hevitra tsony e. Itsika tsy manazanaka fa tsinka hoe ndao mena ny anankiray rehefa ohatra tsy mazoto izy fa dia iny zanakitsika tokana. Nefa ohatra manalika be ilay zavatra ataony. Tsy hitako izany. Tsy maintsy resena lahatra izy ry Francis e. Ndana aloha angaloziko eo anaty frigo fa ohatra ny mafana be koa izany andro izany. Dia hitondrao kaiky aho. Nanahoana ny valiny stasinao Rombinina? Ay ve, efa nivoaka ilay izy ka. Tena mba nahazinao tsara aloha e. Tsara kosa zaniko. Dia moa ilay 4 heures koa mba azo mba iaraha-miaina ihany dia manoro hevitra amin'ilay stasy. Fa tsy naposiko ilay izy a. Fa nanina? 18,5 sur 20 ny asiko. Tsara kosa zaniko. Dia hono mba raisy ilay orinasa miasa ao amin'ny venao rehefa avy eo? Ia, indrindra ny olonako. Fa ahoana? Efa nametraka dia manontany a. Fa hatramin'izao mbola tsy mivaly. Nefa ny raha ny tena nieritreritra hoe izany noty ambony izany tokony mba tonga dia d'office tafiditra. Fa hatreto mbola tena Eny aloha tsy voatery hoe hiasa ao anie ianao fa misy ihany ilay mba parazary e. Ka ny raha lovitsika inge tokony hoe raha misy mpianatra manao stazy amin'ny orinasa anankiray dia tokony tafiditra e. Arakaraka ko raha tsisy posta ho anao kosa avy ao dia. Hitandry ilay promotion talohantsika ireny. Efa misy miasa ao izao amin'izao fotoana izao. Ka izay nataoko anao mety efa feno ny toeranako. Tsy haiko aloha e. Ary ny indri manao ahoana? Ny anahy hatramin'izao mbola tsisy vokanko. Izany ve? Efa nitady atraiza tsy mbola mahita nefany efa akaiky farany ity ny tao-pianarana. Ary ndry izany kena taraiky be mihitsy e. Ka tsy hitako ariko. Tsy afaka anoatra. Izao koa ny manirana amin'ilay stazy. Ianao raha tsy mahalala olona tsy tafiditra mihitsy. Ny demande de stage nataoko efa be dia be mihitsy fa saingy tsisy valiny. Moa izao koa ngerina ambininy e. Ahoana? Dadanay sy mamanay tsy mazoto amin'ilay izy mihitsy. Ilay amin'ny stazy ve? Ie, dia hitanao na zareo raha mba teneko hoe mba hitediavo aho fa nareo ve dia tsy halala olona dia ohatrany tsy any amin'izany mihitsy ny sainy e. Fa hoe tazona izao varotra izao ihany ao anatin'ny sainy. Nefa ny raha tsy manao stazy indri dia tsisy dika hoe fianarana ataondry e. Ka efa nahazavaiko amin'ny daholo izany. Mba ho lava koa dadanareo sy mamanareo izany ka. Izay efa hazavaiko aminao izay hoe tazona an'ilay tranombarotra voasokafany ao izao. Ohatra misy famarinana indray nefa izany tenin-jareo izany a. Ianao koa izany ohatra mitovy hevitra amin'ny zareoko. Ianao inona fotsiny izany ny anarantsika hatramin'izay? Nandany andro fotsiny. Eny e, marina aloha izany. Fa ilay mitady asa amin'izao nge tena sarotra ihany. Dia tsy aloha atao amin'izay misy aloha. Efa hoe za efa tsy mazoto amin'izany fa mba hiasa any amin'ny mahaleo tenany ihany tiako. Lozanombo miahaka eo nge. Fotoana mandeha, taona mitombo. Ka ilay stage aloha tsy maintsy atao satria lany andro fotsiny nianatra mandritra ny taona maro raha ohatra ka hoe tsy fitaina hatramin'ny farany ilay fianarana. Izay aloha e. Fa araka ilay teniko teny sarotra ho ange mitady asa amin'izao fotoana izao e. Asa hivavona ny amin'ny dadanareo sy mamanareo. Dia maninona raha mba ekena ihany aloha. Aleo aloha hoany izany resaka izany ka avadio zavatra hafa. Inona indray izany zavatra hafa izany? Ka ianao izao tokony mba efisy ho any amin'ny zareo amin'izay. Ho any amin'ny ray aman-drenanareo ve? Fa inona indray e? Tena ohatra. Tena mbola dadanareo nge ohatra mahasika be ny fahitako anazy. So ary ianao ity dia tsy vonina kavady akory izany. Aiza kosa e. Raha ndry mifanakena nataontsika isindrira ve dia mbola tsy matoky ihany ry. Ka porifoy ary ny fitiavanao e.
za tonga amin'ilay fiteny hoe vidiny lohany fa matahotra ny masona dia ahoana re izany za koa nefa nieritreritra an'izay fa nindriny tonga aloha dia aloha andamindamina programa dia resako andre rehefa vonina azo atao ela tsy elaka izy nombinina ry dada izy indray ny dada korombinina valy mahafantatra tompoko amanay moa tsy eto fa lasany an-dafy dia ho hitanao ihany izy amin'ny manaraka ay le anarana efa fantatro izany zay a fa le atsondihany moa ahoana dada koa dia manatsafa ka tsy mpaminany ahy moa tsy ianao koa ngana metrako fanontaniana ka tsy ho fantatro amin'izao fiarahana izao ve hoe izy no izy izy no anontaniako afa tsy ianao ka nao ina ty zany ramose tena marina dia zao dada isy eo aty aminareo izany no atyahoko satria izay sy Patricia mifankaty mitony tena otran'olo fotsy alahy zany a fa ahoana dada satria dada ray nitro aloha dia mahazo dada mangala ty moramora zany manangana dada zany e ka mahatongatonga ty dada dia zao dada ho atsy dada tsy dada miteraka ny lahy akory olona ry Patricia oviana moa zo resako zao no nitranga taty ny tonga dia sanao mitondra ny olona eo aty efa ela efa ndraisanao andreninao zany fa sahina loatra zany ka hono ary monsieur ahoana tompoko anambadiny zanako fa izany ny atondihany se izay indrindra dia rangahy zany zany anao inona androany anao fisehoana sa inona le atondihan-drangahy eto ie anao fisehoana ka dia aiza ny ray aman-dreny ka mifahalalalako azy tsy voatery isy ray aman-dreny aloha manatrika eto fa zay teny lavy ianao atao aiza nahafantarako ny lala olokolompona fotsiny teny nanambadiny zanako ary ny fantaniako valiana iny ary aiza ny ray ny lahy dia aiza ny reny ny lahy ny dadako migadra any amponja migadra ie fa nangalatra sa nanao inona sa namon'olona izy indray aloha tsy amin'izany mihitsy fa endrikendrika fotsiny zao fotsiny na vo azy endrikendrika ve le ty dia tafiditra ponja matoa izy nigada dia mety nisy zavatra tsy nety nataony koa tao izay aloha ny zava-misy ary ny reny rangahy nyreniko indray dia tsabisaina ny anjanamasina tsy salamasaina izy miala tsy nefa mime tsy le fahavazanareo no imezako fa tianao hoe adala ny reninao nefa ianao nambadiny zanako ny rainao zany efa migadra fa inona le olana ny reninareo inona natonga azy nidrany tampoka be tamile nanjoany dada dia nisy fiatraikany ty mafena le izy dia lasa mipika ny sainy ka adala manary lamba mihitsy sa izy loha tsy manary lamba fa le miteniteny foana reny dia aza mangovitra ohatran'io fa mbola aiza re zany fantanina tsotra napetrako eny tompoko firy nareo miray tapo dia firy taona ny zandriny indrindra dia ngiafa firy fito mianadaza dia za lafa telo fa misy zokondrangana anakoroa zany mbola misy any dia firy taona ny zandriny indrindra 5 taona dia aiza reo no mipetraka zany nareo zany amin'iza no mipetraka zao any amin'ny dada taonay reny no mipetraka dia izay aloha rangahy mandeha dia ifandinga kely zay eny ary tompoko dia eninao eny ihany ny valiny so ihany ianao fa tonga fa misy zavatra mampiasa lohabe eto an-trano eto isaka ny tseto a dia miteny an'izany foana ianao
ka afaka morona ny tsisy via fa zany ny zava-misy. Fa misy inona indray? Inona moa fa mahakasika ny Patricia? Naninona? Nitondra lehilahy teto nge izy, afaka maly. Napiditra lehilahy tato zany? Iseho hony fa akavady azy le rangazay. Ko raha velana ambady andra nga? Ahoana re zany ny fomba hitantalako azy aminao e? Tonga dia tsoriko e, zany olona zany a, sady mainty ny ngita volony olona tsy aninona taranakandevy e. Ny ray no gadra dia ny reniny any amin'ny tobon'ny adala. Dia izy no misary zany paita-po aminy. Or Francis resaka matotra ve zany resanao amiko zany? Tena matotra? Kiala kely iny ve maninona e? Amin'io le olana entiny teo a, olona fohy tsy ampirefy zay. Tsy hoe mampite hamono mihitsy le zazavavy fa tsy hitako hoe efa lehibe efa mihoatra ny 20 taona ohatra ny anasirana ihany. So dia mba mpanao fanafody kosa zany e? Ka tsy fantatro mihitsy no hoe inona ny anton'le tapitapesany araka amin'le rangazay amin'izay sasaherira namana tonga eto amiko eto hoe hakavadiny zanakao a, amin'izay midadadada fahatany. Dia inona no teneninao azy? Tsika sy ianao tsy afaka mifampiresaka fa samy sahirina teo fa raha nainao an'izay ngamba ianao a dia asa fotsiny. Fa efa nametraka fepetra entitra rehefa ny teny mafy azy a, fa tsy milamila olona ambany razana ohatra ny reny mihitsiny a. Tantara koa zany anareo teto zany. Ko maninona moa iny raha vela mivoaka ny tranontsony aloha manomboko izao e? Tsy haiko izay ho atao aminy e. Tsy te ahita manko hoe nanaonao foana any dia hoe izao sy izao no toy ny tantara hafa-baraka. Za hitako anery lanitra ka izany ny zavatra hitranga. Ka hono aloha e, maninona raha tsona mihitsy izy izao dia izao aloha dia irahana amin'ny teny eto. Tsy tiako izany zavatra izany. Eny e, ao amin'ny efitrano ange izy, matoritory ao. Patricia! Patricia! Ahoana? Avy aloha aty. Ahoana? Io eto ry vetiny ny teninao a? Zavatra tsotra ny tiana resahana amin'ndrika ry Patricia. Dia anontany fotsiny hoe inona izany zavatra nitranga teto tamin'izaho tsy teto izany. Tonga niseho taty ilay olona hakavady ako. Nono mbola mitonga ny fiarahanareo? Ie. Ka raha araka ny fahenoko azy aloha ny fitantaran'ny dadanao a, dia olona tsy mendrika no vadinao mihitsy a izany olona miaraka aminao izany. Izany mihitsy. Ahoana tsara hoe ry mama? Izay no izy ka. Mihevitra mantsy ianao fa hevitra za samy rery zany a. Fa io reninao io izao porofo mivaingana zany, na tsy nahita ry izy dia nitantaraiko dia mino. So dia mba tsy rariny kosa izany ataonareo izany e? Tsy mety ry Patricia, izay fotsiny nenay ny teninay. Ajanoana ny fiarahana amin'izany olona izany. Tsy mahasoa anao zany, tsy mahasoa ny hoavinao zany. Fa ianao moa mieritreritra fa avelanao izany lehilahy miaraka aminao izany. Izy nge efa hitady asa izao e? Zany are vao hitady asa. Efa vita ny fianarany dia hitady asa amin'izay izy. Ka raha hitasa izy ve tsy lasany amin'ny ray aman-dreniny sy ny karazany ihany zany ny volany fa tsy tsisy makany amin'izay famelomana anao. Olona be problème be reny. Za koa izao hiasako. Ny ao an-tsainy ihany no asehony. Borika ho any ho zany resaka izany, tsy mila an'iny a. Nareo kosa izany. Sa ve nao tia mitady lozy e? Zatra tambatambazina, zatra kenakenanato dia anao izay tiana tao. Tsy mirara anatra ray aman-dreny. Dinio ihany tsy Patricia. So dia tana lozy zany. Dia tena atokisanao moa zany hoe tena olona tena nahajanonao sy ohatr'izany koa iny lehilahy iny. Matoa miaraka aminy dia matoky azoko. Sa mieritreritra ny arenanao fotsiny izy dia milafika. Tsisy an'izany e. Aza be fa malina kia, ny asoan'ny fiainandry ny tanjonay. Rendreo mena magazay andry manokana tsy mety. Dia izao hitady fahasahiranana ane zany ndry raha azoko e. Vetivety ry Fa veta. efa leo miadana. Vetivety, eo mihitsy tsika izao. Za zany mino ankehitriny ary tonga saina hoe iny lehilahy iny mihitsy a na tonga anao tsy eny tanaraka ny reninao nakany Thailande. Satria variana mirevirevy sy mifanarana lazy fotsiny ihany dia ny zavatra mahasondray no apetraka. Inona zao no mahatonga anao mandahy? Kamo a, aile akamoana zany zao ny antony. Teneno izay teneninareo e. Za indray tsy maintsy manambady azy. Ay, dao ary.
tsy risena atao an'iny zaziny vao endry arakaraky ny tenana sy ananarana azy ty totra ny vao mainka anao avy amin'ny fananiana. tena efa mifito sasany eny izao mbola tsy tonga ihany. Iny moa aiza fa tsy sara dala eraka amin'ilay tsy vanina iny indray. Za mihetsiko inona indray moa akoatra izany. Ianao koatra ny masika loatra aminy indraindraiko. Ka ho vela anara-po amin'ny adalana ohatran'ireny ve? Dia izao izao ny ataony. Reny mihitsy ilay hoe ohatra mitondra fotaka. Dia inona no tokony atao fa hiandry fotsiny eto ve izany? Inona moa no atao hoe fa dia miandry fa tena tsy fotsy ny voloko raha tsy nohony amin'iny Patrisia iny. Alao hiditra eo fa anaparako ny atezerako amin'izay iny amin'izay fandeferana sy fahatsorana tato izay. Mariny sisy akalma ihany aloha na tsy izany ary. Tena hoaniko amin'ny fekibo iny mariny. Izay tokoa ilay rangahy ity dia mamafy fekibo sahady. Fa maninona moa nefa raha tedavina izy aloha e. Ho hitanao tsara, za tsy handany andro hivoaka any amin'ny andro alina izany fa alao avy eo fotsiny. Misy mesazy ato. Tena mampifaditra tokoa izy. Numéro an'iza koa ary tony. Numéro mbola tsy fantatra mihitsy ty. Inona ny asana saina amin'izany fa andao moa aloha andeha. Vetivety hoe. Tadidio fa amin'ny fotoana niraisanareo an'ity mesazy ity dia efa tsy ao aminareo intsony izay ny zanakareo fa dia bela tananay. Inona? Aveto ianao? Inona izany teneninao izany aho e? Io e. Io, aloha toizako. Andriamanitra. Ka raha tianareo ny hiverenanao tokantranonareo dia andefaso vola 10 tapitrisa ity compte ity. Loza. Aza mampandren'ny polisy raha mbola te hitahan'ny Patrisia velonaina soamatsara. Zay ary ny ianao nefa teneniko. Matotra be Ianao tonga dia etiketi-po be fotsiny ka ilay zaza misy mahazo azy fa numéro-ana kidina peur ve zany ty tonga aty amintsika ty Zay zany kinona indray. Fa ohatrinona moa ilay vola tedaviny teo? Io 50 millions. Tonga tsy vola be zany. Ohatran'ny mora mirainao ange zany ry vety na izany ary ange betsaka izany vola izany Dia inona zany ny atao fa toatra ny dinaka fotsiny eto? Ka tsy hitako hoe inona zany no tokony ataoko amin'izany. Aronoa e. Maninona raha andramana antsona ilay numéro ary hoe? Andraso tokoa ary hoe. Aiza izy teo? Ety eto. Tena miasa izany ny zaiko. Mandeha ve? Andraso aloha vetivety. Zay fa misaonina. Ela be izy zany tsisy mandray. Aza tapahana aloha. Eny izy tapahako mihitsy. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un Tena message. tapahana zala fotsiny. Dia ahoana izany? Zao ny hevitra aleo mampandreny polisy dia aleo mitady vahaolana any dia miara-miasa amin'izareo. Francis efa tsy efa matotra ve ilay olona niteny taminao hoe aza mampandre polisy izany ianao? Tianao fatany zanako? Zay fa misy mesazy indray. Ilay numéro mihitsy ty. Inona indray hony? Tsy antso no ilainay fa vola. Rapitso folakandro no iandrasanay farany ny vola 10 tapitrisa avy aty aminareo. Fa raha tsy izany lohan-janaka roa no hitanareo ambaravarana. Andriamanitra izay hitako aza mahita. Inona moa tsy hamezana azy an'izay vola izay? Tsy azoko ange. Aleo ary rapitso première antsika maka ny volohany amin'ny banky dia aleo alefa ny volany. Dia maninona raha mba valiana ilay mesazy ny ampiomana izy eo alefanay ilay vola fa aza kitikitihana ilay zaza. Ie, mety koa izay hevitra anao izany fa aleo atao ary.
izay noho izy andriamatoa commissaire fa raha misy tsy voazavako dia afaka mametraka fanontaniana ianao moa i patrisiako moa efa io anazavazava an'izay fandehany tany. Melohan'ny resantsika dia arabaina aloha zany ianao tovavy tsy maty fo amanaina. Misaotra indrindra tompo. Dia anaovantsika ny fikarohana tsara ianao zany manome ny renseignement rehetrarehetra mikasika izay fantatrao. Misy olona hitanao ve ny endriny aloha tamin'izay rehetra nitazonanao tany? Tsy nahita endrik'olona mihitsy satria manao saritavatra zareo. Ary efa tena professionnel mihitsy zalahy. Arono ny toerana nitazomana anao misy fantapantatra ao sy taditinao ve? Tena tsisy fantatro mihitsy satria ny tapeniny masoko. Tamin'inona ny tapeniny? Nisy lambany. Tsy hoe inona ny nanapenany azy fa tamin'ny fotoana manahoana no nitapenana ny masonao. Zany hoe teny an-dalana no nisy napiditra tao anaty tomobile dia nitapeniny masoko dia nisy ohatran'ny fanafody manepotra be izay dia tsy nahatsiaro tena intsony ary rehefa avy eo dia efa tany amin'ny efitra ohatran'ny maizimaizina tsy fantatro izay izay vao nahatsiaro tena. Dia mba nomeny zalahy sakafo ihany ianao? Sakafo indray aloha nataony ara-dalàna tsara satria matahotra izy hoe raha maty eo sahirana ihany izy ko. Dia hono Ramsey, aiza moa le numéro nandefasana an'ilay message sy nandefasanareo an'ilay vola? Atao anatin'ny telefoniko ato ilay izy. Mety ty hoe? Ity. Ka zao ary noho izy allo enregistreko aloha ty numéro ty. Dia tsy maintsy ho any amin'ny opérateur zay zany anao ny famotorana iza marina ny tompon'ity puce ty ahoana sy ahoana ny momba azy. Dia rehefa misy vaovao dia mampiatso anao ihany zay. Hono andriamatoa commissaire, fahafantaranao ny compte ve zany zao ohatra hoe tena mety le olona mpanao ratsy mihitsy ve no? Hatreto aloha tsy fantatritsika fa atao fotsiny aloha ny fanadihadiana dia eo mahita ny toy. Satria mantsy nieritreritra sao dia mbola ao anatin'ilay puissant zany fa mbola tsy navoaka n'ilay vola dia sao dia mbola azo récupérer. Sika atao antanina ny daholo zany rehetrarehetra zany. Dia izao zao tokony atao aingana dia aingana mihitsy bloqué an'io puce io mba tsy ho voasitona ilay vola. Fa satria raha vao tara kely tsika dia sotomin'ny zareo tokoa izy aingany elo mbola tsy ho azony. Nefa zao no mampieritreritra hoe inona ve tsy tonga dia namoaka an'iny zany ao an-tsainy raha vao azony ilay vola. Ka hoezahana araka izay tratra aloha nefa raha fahafantarako azy koa aloha nefa tsy ho azony ray misotony iny vola iny raha ny tokony ho lalana an'ilay izy. Izay tsy fantatro aloha izay fandehany fa mandeha ny ore aloha hiazakazaka ho an'ny vetivety izay. Ao dia makasitraka sefa. Sarombinina. Manao ny dada? Salama tsara. Inona ny vaovao ato dada? Zao ve le tsy lava mamangy aty. Piray tapo amin'ny lahy efa hita tonga teo daholo. Samy manana fahaserana ny dada. Adilona mihitsy ny ray lahy rehefa migadra. Aiza kosa moa dia hoe adino. Aza mena tsy ny moro dada fa fianarako anie natonga anaty tsy afaka naka aty. Tanatin'izany ny stazy ny fanomanana ny boky. Dia mba zao mba afaka dia mba makaty aminao aty. Dia ahoana inona vaovao alina zany? Zao manimanina ny dada zao ko. Za zao ny antany vaovao aty amin'ny dadako. Inona lesa ny vaovao aty am-ponja aty? Tsy fisimbola zao manahirana ato. Hita ny lafa ato ialahy raha vao tsisy vola. Tsy matory ambony bafy zany ialahy amin'ny somamy matory antatizan'io biby rehetrarehetra io. Jereo zao tony mangidihidy mikongona ato efa tsy tataraina tsony. Maro dada. Misy fanontaniana inona zany bafy zany? Reny kesika fatoriana reny lesy. Zay manambola ihany no matory eny ambony reny dia zay manambola no matory eny amin'ilay kidoro misy amponjary. Fa raha vao tsy manambola ialahy dia eo amin'ny somamy be io matory. Ny hanina zany efa mangony fotsiny mangazo misy biby reny no hanina. Zany ve? Sady zavatra tapabiliany letsy zany tsy mahavoky akory.
zay zany mahatonga ny dada lasa mahikely io zay ny zavatra misy iainana ty zany aza mieritreritra zany tsony dada ka ahoana moa lesany tsy amperitreritra ialary zao vo hita aza mieritreritra tsony efa tonga ho aza tonga hitondra vola ve lo lary satria zay ny atonga avoka atika fa io na mamafa vese ariana nge dia mandoa vola le ty jere lo mipatiny dada zay mbola tsy nitan'ity vola roa alina tokana ty say fa hitanao fa ta izy alany nanam-bola olona manao stazy alako anam-bola sa efa mikarama zange efa miasy fa navita stazy dia efa napiditra ana le orinasa fa taiza aloha alany niasy ohatra dada koa be efa nytanina ny olona miasa zany hoe mandray karaha misy ambolana dia zay eny dia nitondra kely lohanavy aloha zany alary dre betsaka misy fa tsy kely ohatrina nylainao o le tya vazovazo ve lahy zany tena marina zaniko jereo mipatiny tena mikarama be tokoa elahy zany zayko matoa miasa dia karama zay ahoana amena ray alina ve dada sa ray alina zany ve le tsy ampivitanana zavatra atao anatiny ato ka sao dia tsy azo ametrahana vola tamin'ity fontsy atiako fa nahoana zalahy zao ato mivarotra nahoana tsy azo ametrahana vola ka iza mahita sa zao re miko dimy alina dada dia ampiasao liny dia manaraka manome indray dia mba avangeo makitatetika amin'izay afa avela rery atsony eny dada efa hita lamy misy a azafady re matoko amisiara la monsieur iza moa monsieur Francis le affaire-ndray mandeha resaka kidina ampinina iny da titiko tsara ianao ka tena losa nge commissaire fa ahoana lasa ny zalanray ny zanako e nisy nakakeriny fandroany eny commissaire dia ny zavatra nakakana niovandray le numéro ary opérateur hafa indray no nanaovany ny asa ratsiny rangahatya nareo zany anie ka tsy mailomailo mihitsy efa hita fa vo tamin'le ndre mandeha iny dia mbola gabraraka ihany tsy mba ambenina le zaza tsy mba misy fanaraha-maso ka zaza efa ampitoana angeny eny ka zao ry nareo zao voka nga dia avelandeha rereny andalambe sy ny siseny izy ka tsy hitako be ny azy satria ianao ve afaka anaraka azy any amin'izay lalako mbaniny mo tsy haiko sony hitako zay atao avadika ny lohako ampio asa efa mitindray mitoraka tiandray loha ary tao ianao rery foana mankaty fa iza mivadinao izy sahirana amin'ny fivarotana sy ny fiambesana anao tanàna eo dia ohatrina indray ny takiny ato mihoatra avoroen'olo teo indray no alainiko 20 tapitrisa ariary andre kakio dia ohatrany zany ny tena hoe tamahakomana ohatrany tsy ho vita tsony izy ty raha izao no mitoy anaovany lalakita mihitsy ny ianareo ono le fikaronana ataonareo farany ve tsy mbola nandaitra zay zao tsy netsoko anao satria fetsy be le olona vovositona le vola dia efa nariny ny pusy mombamomba le olona misoratra amin'le pusy aloha rehefa tena narahana tsipiriana na le tany amin'ny toerana misy azy ny adresse hita ny anaran'le olona zany fa rangahantsitra be zay le izy ka sao dia mba sanatriny zana na olona fianakaviany no ny raha nanao an'le asa ratsy efa natao mihitsy efa nadyadiany zay fa olona tsy miteraka antitra be mipetra drery zay le rangaha be dia mpiasany miaraka aminy ao dia lazainy fa very ny kara-panondrony dia rehefa tena natao ny fanadiadiana zany very le pusy very le izy dia nampiasain'io jolahy io zany satria rehefa manana fotokopiana kara-panondro fotsiny amin'ireo dia mahasokatra konto dia mahazo pusy ray ka eo ny tsy fantatra aloha fa mbola vao eo ampanohizana ny fanadiadiana foana zay dia ahoana indray ty numéro faharoa ty io izy io manahirana izy zany dia inona natao amin'ity sy efa tena fahatsonareo ihany le izy aloha oka mosy efa aza dia mametsy ny ohatr' izany ianao ka manahirana be le zavatra ko ny eo tsy voavahany eo tonga indray fa rehefa hita soma tsara izy dia angamba nafatra garde de corps manokana avy aty aminareo aty mihitsy ambina azy afaka atao mihitsy zany nefa dia
olona ray ve dia escortena polisy amin'izay alehany ka tsy maintsy andeha amin'izanyko dia ahoana indray re zany ny anaovana an'izy ity mieritreritra hoe aza mena ntsony le vola kanefa ny a ny hainjanako fa zao no hevitra ny zavatra ataony ihany no ataontsika jono isam-borana azy tsy azoko zany commissaire alefaso ihany aloha le vola ka le vola ange ho alefa nefa ny avy eo azondry zala fotsiny dia ka eo mihitsy alefaso le vola dia tsy maintsy miteny aty aminay ianao raha vao lasa io vola io satria tsy maintsy hiambina any amin'ny banque zay tsy ho azo ny eny amin'ny sisin-dalana sy eny amin'ny cash point tsotsotra reny io fa tsy maintsy any amin'ny banque izy mitire azy ka tsotra kely zany vao io ny foalasa ny vola tonga dia efa tsy maintsy mamonjy banque izy eo ny atratrarana azy marina tokoa tena enjana tokoa nareo polisy tonga dia aza miandry ela ary ianao raha tianao hita aingana ny marina fa tsy ho latsy ahoatsy ao ny tondray mba mitady anadala antsika eo tena marina mihitsy zany ka hono a vonona ve ny vola raha andefan'io ianao efa misy roapolo tapitrisa zany ny vola ange misy eo izay koa mahakaka anao hoe fantatra le jola amban'ny vola ao aminao ao zay mahajola azo fantany mihitsy hoe manana ianaoko tena tsy ny olona tsy manana mihitsy no andefasana ka ny olona nangesy efa lasa mikarama ho andro drala fotsiny ray sisa fa ty faran'ity ho tsy ho lasany ty fa za matahotra ianao fa dia tonga dia teny atsoy mivantana mihitsy hoe lasa le vola dia avy dia makany banque eo no eo zay ka mesazy ihany ny azy fitsy mandray antso zay ane ny atsonao fa tsy hoe le jola tokoa marina tokoa za mampafantatra ana hoe fa lasa le izy ndao amin'izay tsika aleo fa amonjy première heure amin'ny banque ary rehefa tolakandro eo dia tonga dia andefa azy vao saika mpiantso anao mihitsy monsieur Francis ahenao tonga anga misy vaovao sefa le izy zany fetsy be reto jola reto mahagaga fa tsy nitireny zareo le vola azafady aloha fa misy olona netiko ty mantsy ny izy no iso izany ny mpiaramianatra amin'le zanako amin'ny Patricia fa toy izy nyresaka ao aloha fa rehefa vavaka resana manokana zay atondihana eto eny dia zay le izy tsy nitireny zareo le vola satria ohatrany hoe mailo ve izy sa ahoana ary tena mailo mihitsy izy fetsy be satria mbola tsy misy message de transmission aty anatin'ny téléphone ko efa tsy niala tamin'ireo banque reo mihitsy ny polisy namanay zany ary manao tenue civile daholo fa tsisy olona nanao retirena vola somme be ohatr'izany mihitsy tao fa naizanaty zany tsy maintsy hiandry eo foana aloha ny polisy 24 sur 24 mba ilazana azy hoe tsy hetsika eo mihitsy moa zany dia inona no saika atongavanareo ien sef manambaovao kely zahay ohatra misy zavatra mampiay dia nanatonanao kely zay zafady ity naman'le zanako ty hoa milaza fanahitazy tany amin'ny restaurant anankiray tsy nanigarany nanao inona oviny zany aloha izy nanazava azy satria izy nahita ny zavaratany dia nentiko aty mihitsy izy aloha fa ohatran'ny mivadibadika be alefa dia an'le raharaha ty ovinaka izy zany io sy izany nambara ho azy zany hoe nandeha tamin'ny lalana iny dia ohatran'ny topo kely zay masoko dia jereko izy hitako tao miaraka amin'ny lehilahy anankiray misakafo tena sura venao fa izy ka zara saky resaka mihitsy fa ohatra nanahirana le mahita anazy hoe sakafo dia misakafo dia atononao atray oviana tsara tamin'ny omaly ariva tamin'ny enina teo ngambany ka maninona ny tsy natsonao ny dadany nefa efa hoe olona nisy nakakeriny izy ka za tompoko tsy nalala n'izany mihitsy zany ve eny tompoko raha tsy zahako nakany amin'ny zareo hitady azy satria izy zany nampitady asa anahy dia misy asa no anazy dia teo vao taitra be ry hoe nisy nakakeriny izy dia olona ohatrohatry ny ahoana no hitanao miara-misakafo tamin'izany
izy loa lehilahy fohifohy izay a dia maintimainty a dia hitanao tsara mihitsy ny mombamomba azy a hitako mihitsy no azy zaza nge fa elaela no nandinika anazy teo dia menatra dia laza fa saika hiditra tao mihitsy atompoko. honao monsieur Francis a esef mety misy namana ve izy zany ny fahalalanao azy namana akaiky matoa miara-misakafo ohatra izy iny ohatrany tsy dia misy namana loatra lehilahy indrindraindrindra andraso aloha so dia mba lelazainy fa fofombadiny iny ary zany ohatra ny ona tsara izy teo ry Suzanne maintimainty ny fijeriko andry zareo aloha satria nandindinika anazy elaela ohatra ny tsy fofombadiny zany ohatra ny olona tsy miaraka aminy zany tsy zany sef efa nisy olona netiny tao ohatrany tao dia ohatran'izay fitantarany Suzanne zay mihitsy a maintimainty fohifohy kelikely eny tompoko fa manana fofombady izy ndray mandeha izay netiny tao ohatrany dia zaharo somary tehitra tamin'izay satria olona tsy fantam-piaviana mandeha ny fotoanantsika tsy azo laniana foana moa ny minitra sy ny sekondra fa ny tokony atao zany zao a hitanao ny adresy n'io fofombadiny io ohatran'ny vadiko no ohatran'ny mahafantampantatra an'izay fa tsy dia andao aloha zalahy io makony zay indray zany ny antsika manaraka eny ary tsy azoko misy tompoko ny ato nisy amboranareo anahy fa za ve nangalatra sa naman'olona eny ho fantatra eo ihany zany ay sary fa ny fanontaniana apetraka aloha dia izao ahoana komisera nataonao aizy Patricia zavatra tsy fantatra zany tompoko ary za tsy nanafana Patricia zany inona ny anton'ny arahanareo ny sakafo tao amin'ny restaurant omaly tsy tany amin'ny restaurant zany amaly taiza renao maly tamin'ny enina riva tany am-piangonana tena manizingiziny ianao fa tsy niara-ny sakafo tamin'olona tao amin'ny restaurant teny tsy nanany giara maly riva eny tompoko tena marina misy profane zany misy vavolombelona zany tena marina zany monsieur commissaire andaso ary mandrosoa ianao mademoiselle io ve le olona hitanao niara-ny sakafo tamin'ny Patricia omaly zany tena izy io tompoko io mihitsy izy ka dia ahoana zany ianao ary tsy fantatra akoriko sao dia mba olona hafa zany tenenao mihitsy ka nandinika anareo ela be a fa tenenao mihitsy mbola mandahy ihany ianao tena olona hafa zany komisera andraso ary dia ino koa ara ilay akanjo nanaovanao zany izy daholo zany mandrosoa monsieur Francis ahoana ny fahitanao an'ity lehilahy ty fantatrao ve io diso fantatro loatra tompoko tsy fa io ve zany ny fofombadiny zanako koa zany izy indrindra io ao aloha ianao fa aza mipitsipitsika ami koa za tsy anao arrangement amin'lahy zany arazo mahino mba zaka hoe tsy fofombadiny zanako zany sahalamy mandany zany mariny zanako menoko nosaziana alalindaly leo monsieur le commissaire mena 5 taona any hatramin'ny maizana any tena tsy haiky mihitsy zany ianao fa ianao no niara-ny sakafo tamin'ny Patricia tao a eny tompoko misy caméra de surveillance ane ho alainay ny vidéo caméra so dia veriny lafa kely ary na ry ny polisy fa efa vita hatramin'ny voalohany mihitsy a kadrehetra samborana ny lisana iaiky sa tsy iaiky ary efa nijery an'izay mihitsy ateo ose hoe tony vidéo vao vakivava anaiky ny zavatra natao tsisy andavalatsony koa zany mampitombony sazany langy zany tsy fanekely lahy zany le ty ka ahoana ka le izy ange
ino ty mihoatroatra loha ty e anaiky sa tsy anaiky ho aseho ve ny vidéo zay vo hiparadaka mandany lery zany fa aingany eny sa tsy toy izy mivavabeany lahy teo e mandava ihany rasa baboka tompoko kay morambakaina ihany tony tsy ho lahy tony tsisy vidéo zany le ty ao tsisy caméra de surveillance zany de andà ndray zany miaika commissaire tsara zany de aiza zany zanako nasila azy any an-trano izy raha azoko zany a ny vinantolahanao ihany zany no mikidina pen'ny zanako vavy tsy napoziko mialatsina anao commissaire fa hopeko ty monsieur Francis mipetra aloha ianao tena mba marary kosa commissaire tsy anjaranao zany fa zanako adalaillerie mo fananako robainy anjaranay zany rariny kosa raha mba ho tezitra am'zany tezitra ianao fa aza mikasy tanana aloha fa mbola manao fanadiadiana tsara tsika zao de ono a aty ianao mijery ary mitraka fa tsy mindrikondrika eo enao daholo ve zany nandefa n'ireny message indroa nitaky vola tany amin'ny monsieur Francis reny za daholo nanao an'ireny efa tena mpiady io ary zay nge sefy nefa namamana tsy nanekeko an'leo anambadiny zanako e olona sady dalo no ambany razana zay zany hitany mariny inona tsony moa zany aiza nitsotratra eo e lahy ary natao laiza daholo ny volako telopolo tapitrisa mivolana lela tamiko a ka tsisy mipika zay fa raha bankisaina ariary de ho hitany latsara anjohan'ny lahy le folo tapitrisa efa banka fa le roapolo tapitrisa mbola tsy nalaiko sy raha rahako le ty zany a vola fiainy fotsiny fatako miverina eo marina zany sady mbola tsy fantatrako moa zay ho ataon'ny fitsarana avy eo ka zao nge ny tena marina tsy fantatrareo le izy tia fera ty zany a de niaranay tamin'ny Patricia le izy niarana ahoana inona nidirany am'zany ny zanako neny ampidiry lakizo am'zany nefa ny zanako rehefa mizaka ny tserenana anao valazy marina zany ny tena marina nge de hevitra avy amin'ny Patricia azo zavatra zao e afa ahoana zay matsy nra ranon'ireo ray aman-dreniny tsy vady de sady tesitra izy a no nalahelo de fariny izy ny teny hoe andao asinapetaka ry zareo fa izahay zany no faiziny lisany ny adalany lisany zay zany efa misy mpanao zao zavatra zao fomba ny olona le ty mandarany zanany amin'ny olona tsy azo antoka tsy anambady azy fa tsy hoe voazay nanao an'izany a ty tena bandy mitonatonana efa hitany mariny andaotsika aloha aka ny Patricia sady anaporofo sy anamarina n'izany rehetrarehetra zany tanazao aloha sefa za aloha tsy hanao arrangement amin'io bandy io zany fa mifatako migadra fitsarana koa ane aloha no manao ny toyany de izy malala zay anaovana azy eny izy aloha tsy maintsy mandeha fanambaratongana ohatr'izay ihany de tena tsy napoziko akery Patricia hoe ndrino avitandropanay ray aman-dreny a ndry zanaka ato an-trano fa tsy mba hoe dahalo avany ivelany fa inona nefa mahory andry tena mifinary dada sy neny fa nentin'ny fitiavana diso tafahoatra de nanaonao foana tena tsoroko aminao ry zanako a fa ny sazy tokony zakainy ny bandy iny a de mitovy tsisy hafa amin'izany mihitsy ny sazy tokony ho zakainao any amponja fa saingy hoe mahasamy hafa azy fotsiny ianao zanaka ary zanaka tokana tsarovy ange fa izao ny tena marina amin'io zavatra ataonao io e ahoana ry dada aorinao zany a de ianao mihitsy ny havita ny latsaka ny ainay sanatria zany ry dada tena marina zany ka zao ny tsy tsapanao fa rehefa kelikely ka mafanafana ny fifandraisanareo tany a de ny ainay mihitsy no fofonao angalanao an'ireo arinantsika rehetrarehetra reo sady ny olana zao ry Patricia efa namadika anay indray mandeha ndry de sarotra be ny tokisana andry amin'ny zanytsika asa zay anaovana anao ty aloha efa hoe tsy amerina tsony aho a mifony de tsy mba nisy vaolana hafa mihitsy ve mba atao anatin'ny sainao na mba takatry ny lohanao fa de zavatra criminel be ohatr'izany
ary amin'izay dia hoe ianao mihitsy no namesosikevitra n'la bandy iny nahavitanan'izao abibina tsoroamatany ataonareo amin'ny ray aman-dreny izao. Tsy mba fantatrao mihitsy ny tebiteby nahazo anay tato. Dia reny ny fiainan'ilay olona dia ahoana moa nanorenanao tokantrano miaraka amin'ireny olona gangster reny? Ka efa tapaka anie izany ny aminay manomboko izao e. Dia tsy haiko tsony aloha Rivette. Dia izy fanantenana tanteraka mihitsiny ary menatr'olona koa ny za e. Mivoaka gazety mantsy io raharaha io. Izany ve ho resahana tsony? Menatr'olona vao mivoaka ny tokotany. Raha izay izao ianao mba nihaino ny tenin'ny dadanao hatrany voalohany tsy nisy izao zavatra nitrango izao. Tsy adalàna iray aman-dreny angery Patrisiana nandraranao hatramin'izay hoe aza miaraka amin'ny lehilahy iny ianao e. Zavatra hafa mihitsy izao ny eritreretinay kay vao maika pira aza. Izay sy reninao izao efa namola vola ary nanapa-kevitra fa alefa ny Thaïlande ianao dia ny reninao tsy makantsony fa mifandray fotsiny tsika dia mandeha fanentana ianao. Ao fa andeha amin'izay ary ahy e. So dia verinao fa 2 volana na 3 volana na 3 volana ary izany. Fa mataonataona amin'izany dia any ianao aloha mandra-pahitan'izay ho hita mandra-pahitanay tsara ny fahendrenao. Aiza kosa tsy mahazo mipetraka eto intsony. Mba le mandeha maka entana fotsiny moa fa tsy mipetraka any. Izay mihitsy ka, izay mety izay. Dia manao vadalàna indray dia ahodikodony indray ny vola ahitanao azy tsara. Sy dada koa iny ary efa nanenenana. Iza ny mahita e? Manofa vely ty mahita lahy ty? Ahoana ry dada? Fa ahoana izao? Olona tokony hamangina ve no mikadra? Izao mivokatra ny natao ry dada. Efa napoipoiziko ihany letsa. Elahy mamanga io misy vola be io. Iny raha ny tena marina ange dia tsy safidiko izao e. Fa nanaraka ny eritreretra ny fofombalaka fotsiny dia izao ny zava-nitranga. Ka inona zany? Ny fandriana elako zany ty ny atorila indray? Za ty hivoaka afaka pitso? Sady very dada? Efa ela ihany ane izay. Dia inona zany fa tsy fandimbiasana zany ny toeranako. Raha ho zaka laly etsy moa ka ninona? Ka sy maintsy zakana izy ty ry dada fa mbe akoditra. So ihany loha lafa manam-bola be. Vola? Eko. Inona tsony ny vola eo am-pelantanako io? Reny vola ny zarazara ny latamiko reny dia noentin'ny lanody reny naka iaby. Efa lasa ny tompony daholoko. Zara ty mbola nanonitra ankoatran'izay indray. Ny lahy zany ny be indrindrako. Aza mandaja ry dada. Dia mikadra 4 taona moa zany lahy io izao. Za nge dada mbola tsy voatsara e. Tokony mitovy anao ihany. Zany e? Malahelo ny lahy lety zany rombinina kely. Tsy hita izy ty ry dada fa marina mihitsy le hoe nianatra aman-dreny toy ny tsibakom-balahy. Raha mahavoa mahafaty tsy mahavoa mahafanina. Ohatran'ny tsy azoko tsara. Izao le izy ry dada. Nisy ankizy vavy izay niaraka tamiko dia mifankatia tsara izay. Ny olana nefa dia izao. Tonga tany an-tranony mba hiseho. Kanjo tena tsy tiana ilay ray aman-dreny. Lazay fa ivarazo noho ny hoe olona mainty. Dia niezaka nandrara ry zareo fa noho le tany mpitiavana dia nisisika foana izay. Dia izao ny hafarany. Rehefa misy trangan-javatra ohatr'izany tsy tsara loatra ny manohatra. Indrindra fa ny ray aman-dreny no miteny. Iza moa ny nanam-po? Izao afa tonga saina.
mpiainana. Tantara indray